Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray ny docteur Joseph Randremiarsoa ny vahintsika ato anatin'ity fandarana ity mpikambany eo anivon'ny baropolitika ny UNDD moa ny tenany ary ministra teo aloha ihany koa ny sahana ny tontolo iainana ary arak'izay mampitsabo anazy izay raha teo ihany koa moa dia malala ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara izy. Miarabanao docteur Joseph aloha tonga soa matsara eto amin'ny fandarana dinika indray. Miarabanao ary miaraba sika rehetra any atokantrano any, miaraba indrindrandrindra ary makahery koa amin'izao loza maro ny fanesy eto amin'ny firenena izao ka dia mirary faherezana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny tenako. Ya tena misafotofoto tanteraka tokoa ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao docteur Joseph fa izay moa ny fiantsoanao matetika teo amin'ny tontolo izay nisy anao dia tafiditra anatin'izany ny resaka tondra-drano resahantsika, ny resaka ny fitantanana ny tontolo iainana koa amin'ny maministra ny tontolo iainanao teo aloha ary mazava ho azy ny resaka fahasalamana satria ianao anisan'ny olona izay nanoro hevitra voalohany indrindra ny tompona andraikitra teto amin'ny firenena vao niditra teto mbola sy tafiditra teto akory ary ny Covid-19. Atombontsika angamba aloha amin'ny toerana misy ny antoko UNDD izay mampikambana anao eo anivon'ny baropolitika, aiza ho aiza ny antoko UNDD amin'izao fotoana izao? Ny antoko UNDD raha ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao dia nahavita congrès tamin'ny 2020 iny. Rehefa nisy fahavoazana maro moa ny anjady tamin'ny antoko tamina fahatesan'ny ray aman-dreny mpanorona ny UNDD nahafaty ny ray aman-dreny Rakotovahiny président ny antoko dia nieritreritra ny antoko rehefa nivory tao aorianany iny fa hoe anao congrès izarena handinihana mikasika ny hoavin'ny antoko sy ny hoavin'ny firenena. Efa nisy vitana ny dinga anankiray satria efa nisy conseil national nataonay voaray taona angamba zay talohan'ny kely nahafaty ny président Rakotovahiny nanao conseil national zahay ary tamin'io conseil national io no nanomana anay ny hoe hanao congrès amin'ny herintaona tamin'ny taona 2020 zany. Maty ihany koa ny président ny atokosika ny atokon'ny UNDD dia mbola niato kely aloha zany zao ny fiainan'ny atoko ary zay no sy hahitanareo loatra zay mampiseho feo mampiseho hevitra manoloana zavatra misy amin'izao fotoana izao satria mbola sy vita io congrès io, mbola sy vita ny fandaminana anatin'ny atoko fa miomana ihany zay ao anatin'io na eo aza ny fahasahiranana misy eto anivon'ny firenena na eo aza ny fahasahiranana iainan'ny mpikambana ao anatin'ny atoko satria mponina miaraka mponina rehetra eto amin'ny firenena ny mpikambana ny atoko nilozany ray aman-dreny roa goavana be nidiran'ny fahasahiranana misy mianjadian'ny fahasahiranana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mbola tena mamboatra ny fiainan'ny atoko zany zay sahala amin'ny ataon'ny sasany amin'izao fotoana izao manao redynamisation izay dia mbola ao anatin'ny fandaminana miadakadany eny ihany fa mandrosy ihany azanay zany ny fiainan'ny atoko. Naisana raha manana fomba fijery momba ny fitantanan'ny raharaham-pirenena ny docteur Joseph ohatra amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny ny fahitanao anazy. Tamin'ny conseil national nataonay io dia fa nilaza ny fijeriny fiainan'ny firenena ny antoko UNDD. Nanao déclaration mbola azo avoakany amin'ny gazety ihany zany nisy déclaration nataonay io mikasika ny fiainam-pirenena. Tahak'an'izao io déclaration natao ary mbola mitombona io hatramin'izao hoe tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena. Miamahantra ny vahoaka malagasy, sahirana ny vahoaka malagasy ka niangavy ny mpitondra tamin'izay fotoana izay zahay ary mbola averinay io amin'izao fotoana izao ny hoe ataovy ny ezaka tena mahasoa ho an'ity firenena ity. Raha mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy dia misy zavatra niova. Za zao miala ny votovorona handeha aty aminareo zao dia nahasapany zavatra nisy tamin'ny 93-94 tamin'ny tondra-drano tamin'izay fotoana izay rehefa mahita ny lemaky votovorona iny lemaky Fenarivo iny feno rano tototra sahirana ny olo dia ohatra ny zavatra niainanay tamin'ny efa mahazatra telopolo taona lasa dia io ny zavatra telopolo taona moatra aza dia mbola izao ny zavatra iainasika ka niady hevitra ataon'ny olo mandroso Madagasikara sy tsy mandroso ngamba sy ady hevitra tsony fiaraha mahita ny zavatra misy grisagrisa sika zany mbola zavatra niaina tamin'ny taona 90 no iainasika aty amin'ny taona 2020.
fa de kivy a mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindrandrindra moa mijery ny zavatra misy eto Antananarivo amin'ny fomba hitantanasika ty rano ty fomba hitantanasika ty fahaserana misy eto atapy-tanàna fiana Antananarivo ty am'izao fotoana zao de tena ohatrany tsy nisy ary natao teto satria tena ao anatin'le tondra-drano mihitsy ny tondra-drano sika am'izao fotoana zao de hoe ina ary zany nataosika nataon'ny tanàna nataony aménagement territoire nataony apipa mba hanasarana ny fiaina eto Antananarivo po tsisy zatrany io gravy azy ny tena marina raha ampitahina ny zavatra nisy taloha de mbola izao ny zavatra ny ainina teto isa-taona de io ny fahasarana ataosika nefa toa mba mamboatra lalana ihany sika toa mba manala ny niahatra any anatin'ny lakan-drano sika toa mba mikarakara ny kanala andrian-tany sika nefa de izao ny zava-misy de ina zany nataosika tao anatin'ny 2 taona zay tao anatin'ny 3 taona zay nataosika hatram'izay dikan'izay zany tena sy mahomby ny fomba fitantanasika ny firenena tena sy mahomby ny fomba hitantanasika ny tanàna Antananarivo tsy Antananarivo rery ihany fa zava-misy eto zao misy koa ny Majunga misy ihany koa ny Fianarantsoa misy ihany koa ny Toliara Tamatavy zao voahentsika tao fa tondra-drano koa ny tanàna zany hoe ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zany ny mpitondra fanjakana teto hatram'izay zany teo diso ary tena tsy nanao ninina nanao tokoa fa lazaina hoe tsy mahay manao angamba na hoe tsy mahay miasa angamba na miasa zambarafozana angamba fa ny zava-misy ty zao tsy mandeha am'lao ny fiainam-pirenena tsy misy ny fampandrosoana zay angamba tokony mba hoekesika rehetra raha mety sy zava-misy zao agny tsy sady hevitra tokony atao sony sy tokony sady hevitra atao hoe mandroso hoe Madagasikara fa tsy mandroso na izao fosiny azy tao anatin'ny herinandro tao abolana zay sika zany de mandrava ny ady hevitra ataosika teto amin'ny firenena ny fanjakana nge miasa tsy le miasa no jerena fa ina ny asa vita ina ny vokatriny marina ny ray aman-dreny Ratsirahona ny asa vita no ifampisarana io zao ny zavatra isaraisika tondra-drano Antananarivo rava ny tanàna maty ny olona tratra ny tondra-drano mampalahelo ange mety reny fianakaviana ray maty tototry ny trano ohatra siasiasika dikan'le fiainan'ny olona ny ola ray ny maty zao sara tany Mali zao miaramila Fransay ray ny maty de raha be misy ny asika olona 3 maty eo anatin'ny trano toakady vosa tary nisy olany anjarany tany de sy ohatrany tsy raha isika mandeha ho azy ka io zany ny tokony ampisaisainan'ny olona zay mieritreritra hitondra fanjakana zay mieritreritra hitondra fanjakana zay eritreritra hoe tompony araikitra amin'ny fanjakana za de samy ta hoe tena mamono olona isika mamono firenena sika mamono firenena ianareo amin'ny zavatra ataonareo raha amarana kelyntsika n'le resaka tondra-drano eto Antananarivo Docteur Josepha am'izao fotoana zao tena hoe misarotra raha ny tena marina ny tombony ny tamin'ny herintaona aloha zany nirotsakorana tato anatin'ny fotoana foy tamin'ity indray mitoraka ty nefa ny maro ny faritra iva zay hoe efa misy ponina zay mitombo am'izao fotoana zao zay anisan'ny mahasarotra an'io inona ny mety vahaolana zany raha fahitany Docteur Josepha anazy am'izao fotoana zao fanamarihana roa no ataoko Monsieur Joël voalohany aloha raha maharaka sarany atao phénomène climatique ty sika le lazaina hoe changement climatique ty hisy orana be dia be ho avy agny raha fa mihamafana ny tany dikan'izay hitombo ny orana ary ao anatin'ny fotoana fo anaty fotoana fo zay ny zavatra hisy zany zao io taloha hoe ny bolana morana foana 3 volana morana foana fa ao anatin'izao changement climatique zao hisy ranon'orana be dia be ao anatin'ny fotoana fo de fa tokony homana am'izay zany sika raha ny toerana iva ohatra ny sika ty zany de tokony hasiana vahaolana misy ny vahaolana nge ohatra ny fa tenena amin'ny namana ihany zany sy andany eny ny vahaolana nge ho an'ny Antananarivo ho an'ny tanan-dehibe de andresaka assainissement aloha raha sy teto amin'ty tany ty nge nisy lakan-drano zay azo sanganana tany anatin'ny tany miala ho Analakely Moatianosy misy canal anankiray sanganan'ny olona zay le canal d'assainissement eto Antananarivo zay ny tokony ataony apipa fa sy manala sy fakifaky fotsiny manamboatra ny assainissement tany rivo tanteraka
afahandranomokiriana milamina sara arak'zay zay aloha zatra anakiray fa mbola sy ampy zay. Ny faharoa misy hevitra disy ma sy hoentin'ny teknisiana ray indray manahirana ihany le hoe fomba fisainana hoe ny fandrosoan'ny tanàna no ampandroso ny firenena de amboarina tanàna atotinao amin'ny tanàna daholo le vola sy ny sisa fa nizy sy zay ny fampandrosoana ny firenena de ny fampandrosoana ny olona mandroso ny firenena mandroso ary zay ny foto-kevitry Zoroanien Dede ny olona afaka ny olona mandroso ny olona mandroso no firenena mandroso ny olona mandroso no tanàna mandroso fa sy ny tanàna no sarainao fa ny olona ao anatiny ao aloha ny tokony androso de mba mandroso ny tanàna. Ny vahaolana amin'ny tanànan-tarivo dia fa taon'zalahy ihany fa tsy de io loatra fa iny parti io tsy maintsy ataosika ny ampandroso ny commune ataosika mampandroso ny district raha fa mandroso ny commune de mipetraka any ny olona tamana any mandroso ny district raha ataosika mandroso sara zao arivomamo zangeny tsy milany commune ivelany commune rehetra misy commune rehetra misy fa sy le hoe tanan-dehibe sy ny capitale eto zay namboarina fa le commune aloha namboarina commune era Madagasikara io valable zavatra sako zao na Tanrivo na Fianarantsoa na ny Majunga rehefa mandroso ny commune de mitamana ny olona ao za zao raha ny tena marina sy tokony hiakatra ty Tanarivo Sona raha mifiainako manontolo satria zaho any votovorona mipetraka raha mandroso ny commune Fianarivo hitao daholo zavatra ilaiko amin'ny fiainako ino moa ny akariko ty Tanarivo fa am'izao fotoana zao nandefa poste timbre en poste mbola akarany ty Tanarivo tanao le problème ka ny tokony atao zany sy ny hoe atao zay ampandroso any Tanarivo na hoe ty lalagna Tanarivo ty mboamboarina fa ampandrosoana ny commune Fianarivo commune Ambohidratrimo ny commune Alasora commune Sabosy-Sanamehana rehefa mandroso eny de ny olona eny de fa velona eny tsy voatery hiakatra ty Tanarivo ny zavatra ataosika zany zay ny hoe mety ihany le Tanamasoandro fa sy atao zavatra ponctuel ohatran'io fa le tanàna manodidina ny tanàna eto Madagasikara misy no ampandrosoana anaovana ezaka mahatonga ny olona be dia be tangongna Tanarivo agny tsy mandroso ny Antoliara tsy mandroso ny any Fort-Dauphin voatery miakatra eto ny olona noho ny hoe averiny hoe ty ny mandroso nefa ty tsy mandroso ihany ko zany hoe misy politika arindra zany hahafana mampivelona Tanarivo hialana am'izao tsinjaram-pahefana ve ny tian'olo teny tsinjaram-pahefana no izy zay ny fomba hampandrosoana ty renivohitra sika ty ny fomba hampandrosoana Madagasikara dia ny fitsinjarana ny fahefana misy zavatra diso any zao ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao zay mahagaga tsy matenareo mpanao gazety zay ministra rehetra zao de hidina any amin'ny fotony zahay midina any amin'ny fotony ngainao ministra ny laina midina any amin'ny fotony ny any amin'ny fotony no mila mandray anjara ino no ataonao any amin'ny fotony iny nga hainao tsy hoe resaka tsikeran'ny olona moa de hoe fitiavana misehoseho ndray very koa tena finoana izy io mino izy ny hoe rehefa midina any fotony izy de zay ny fampandehanana firenena zay ny fandraisana andraikitra tsy fahaizana mandray andraikitra zany ny fahaizanao mandray andraikitra raha ministra anao de ny mampandeha ny firafitra any amin'ny fotony ny rafitra any amin'ny fotony zay no anjaranao ministra fa sy anao no andeha any hoe hizara vary na hizara na carnet misy président fokotany any misy maire any misy chef district any ka za zany mahita zany andikanao le zatra miseho am'izao fotoana satria zay daholo no ataony zareo na sy aza le izy hatramina filoham-pirenena manimba zavatra io fanampitena firenena io ary fanampitena ny hasin'ny fanjakana io resaka miaramila ampidirina ao anaty ranompotaka io fanampitena ny hasim-panjakana azadino monsieur vao hita fa Josuel fa anisany pile andry ekinany fanjakana ary ny hasim-panjakana ny miaramila ny tafy-bahoaka ny force de l'ordre ny fisarana ka raha pile de hasin'ny fanjakana zay no io no anaovanao azy tena fanimbana ny hasin'ny firenena zany ary zay nisan'ny fahavazasika am'izao fotoana zao gne potesika daholo le ataosika hasin'ny firenena le pilier de la nation zahay voalohany am'izany ny rafim-panjakana mikasika ny fisarana ty io détenteur de la loi o zahay ny fisarana ny miaramila ny tafika ny polisy gendarme ny force de l'ordre reo zany hasina goavana be ekinan'ny fanjakana raha reo ny potika ary nisan'ny tena mamotika azy io
ty resaka ataon'ny fisarany ty anisan'ny tena mamotika firenena io ary raha mbola zavatra misy ao anatin'ny fisarany io no tsy voaharina de aza mieritreritra hoe afaka hanarina firenena de sika ny androm-panjakana faharoa ny asin'ny fanjakana faharoa de le ataonay autorité morale sy gardien de la conscience pasteur sy ny mopera sy ny sisa zay sesika hasiny sony tsy sesika hasiny sony pasteur mopera zany manaraka azy eo de resaka ataonay hoe gardien ny autorité traditionnelle reo no andra ny firenena reo nefa reo apakarisika avy ny amy toerana misy azy any alaisika tamin'ny hasiny zany satria ny hasin'ireo olo reo ndraindray mena asy de mena tambo mena izy tany de mena toa sy mety zany raha mandrenitsika reo hatonina fa sy alaina avy any hampidirina amin'ny hôtely fanimbana ny hasiny zany ka io zany misy zahatra visivisy zay akoatran'le hoe fomba fiasa akoatran'ny fomba fijery sy mainsy atao zay ampandehandreo ary mahavelona andreo ia hiditra kely amy resaka fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara tsika satria nao efa nisy fotoana ny sanany ministera ny tontolo iainana docteur Joseph am'izao fotoana zao tsy mbola voafehy indrindra fa tato anatin'ny taminao ministra mihitsy ny raha ohatra ka afaka manitsy ianao fa taminareo tamin'ny fotoana na ministra anao mihitsy ny anisany hoe teraka olana be ny resaka fitantanana tontolo iainana resaka fahasimban'ny parc national isan-karazany ny fanondranana ny bois de rose inona ny tokony atao amin'ny sehatra anankiray io satria hatramin'izao fotoana zao parc national ana Karafantsika dimampolo isan-jato na mihoatra misimbo ohatrany koa ny any Mena be misy zavatra vesivesy sy mainsy atao maro ny tenao iakinana zavatra be de be misy io tontolo iainana io angamba raha misy zavatra tenao maika tena maika eto amin'ny firenena ka te hijery lavitra anao de sy misy voafehisika io resaka tontolo iainana io raha vao mijery tontolo iainana sary ihany amarena de hoe resaka rano ala rivotra ny zavatra iainana manodidina asika io zany nisy ny zavatra maika sy mainsy atao zany ary efa nataoko zany tam'izay fotoana reny sy mainsy voafehisika aloha resaka dorotanety io alohan'ny maika andrindra io tsy mety voafehy tao anatin'ny taona maromaro azaiko anao sy ho voafehy io na inina zavatra ataonao raha zao ataosika zao satria vao miteny fa hoe ame le dorotanety sika de misy asan'ny fanjakana goavana be asan'ny fanjakana goavana be asan'ny président ny fokotany ny délégué district nefa ny fanjakana sika tsy izy nisan'ny tena mahapotiky ty firenena tegna sy fahavitan'ny fanjakana ny adidy sy andraikitry ary zay ny fomba fizerina UNDD ny hoe raha ty sika ny ampandrosa Madagasikara de sy mainsy manana fanjakana sika mahavita ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny lafiny rehetra ny fanjakana de mira hoe fonctionnaire fanjakana de mila hoe mpampianatra mila hoe dokotera mpisapa mira hoe miaramila zay ny fanjakana hatreto anefa tsy mahavita ny adidi ny fanjakana sika zareo ny fampianara sika zareo ny fomba fahasalamany zana sika zareo momba ny fiandriam-pahalemana asan'ny fanjakana daholo zany ka raha vao fanjakana sika kitoto io miarasiny satria tsy fanjakana sika sy izy misy tsy mahavita ny adidina sahatra problème eto amin'ny firenena fotoana zao dia mandalo amin'ny fanjakana daholo aloha tsy vitan'ny fanjakana ny adidina ka izay ny seho avitany io resaka nadorotanety io aloha verenako ny fanotaninao iraiky sy mainsy réglena aloha zany resaka dorotanety io zay ny voalohany indrindra faharoa zany hoe fanamafisana olona ny fahefam-panjakana ve ny anisany hoe tokony vahaolana am'le dorotanety raha fahitanao anazy io ny vahaolana io satria misy zahatra sy mainsy atao amy dorotanety io tam'za atao nametraka ny hoe tokony hisy agent environnementaux roa isaky ny fokotany eran'ny era Madagasikara firy moa am'izao fotoana zao rehetra hoe manao fampitany tsika ny am'izao fotoana zao angamba tsy moatra ny 500 ny agent environnementaux zao mipiasa ao anatin'ny ministère ny environnement zao sy moatra ny 500 nefa ny tokony ho izy roa isaky ny fokotany zany dikan'izany manana analina efa salina alina sika ny laina efa alina donc c'est possible zany raha sy manana zay sika zay ny ray voalohany faharoa tsy maintsy mamboly hazo sika io resaka era protégé io ny famaliko ihany tamin'ny mpitondra ny bailleur de fonds tam'izay tsy voary io era protégé io raha sy ny fanjakana misy miaro azy fa sy ONG zay ray sy voary io era protégé io raha sy feno ny filany vahoaka momba ny hazo ny ala
ny hazo anaovana energia angovo andrahoana sakafo sy ny hazo amarina trano sy ny sisa sy ny sisa zany hoe tsy maintsy mamboatra ala zany sika de famboarana zay zany faharoa mamboatra ala efa tenen'ny fazakany io fa tenen'ny fosiny fa tsy zahatra ataony a tena atongoavana am'izay le mamboatra ala dikan'izay tsy maintsy manana pepiniera ka zany tam'izay fotoan'izay ary mbola resako zany taty orinany hoe tokony hisy pepiniera isaky ny fokotany ary io no nampidiran'ilay atao diocèse verte tsy maintsy mandray anjara amin'ny resakana pepiniera sy ny fambolena hazo ny chaque clocher ny fiangonana satria ny fiangonana misy isaky ny fokotany any ny sekoly tam'izany ange le nisy hoe tanàna mahafinaritra matehonina zany hoe ny tanàna anankiray zany manana le atao hoe parka ahafahana misangasangana sady mba zaridaina no hazo namboleny misy dikany beny le ala manodidina an-tanàna indrindrandrindra amin'ny fotoana mbola tsy ananasika WC zao isa-tokantrano zavatra misy fizery mila miova misy eto fa sy politika ataosika am'izao fotoana zao io raha ndresaka environnement raha vitasika rosé aloha voafehiny resaka dortanety io aloha dia manana pepiniera sika dia mamboly hazo isaky ny fokotany isaky ny tanàna zay vo afaka mavita miaro ala io sika amiko zany resaka pollution ny sase sy ny sisa zany a mora be ny manao azy sy tokony ho sarotry io fanapakevy fazakana fosiny tsy miditsy eto ohatra ny tany nataony tany Rwanda tsy miditsy eto tsony ny sase fanana usinana sasety io nga nisy sasety aloha afaka nisena ihany sika nge miverina am'izay miverina amy bazara zany ny fandehan'io resaka environnement ny sanareo momba ny bois de rose a igny efa na problème bena sako foana hiatra am'izay fa izy oelagna mbola tsy nahena tsy tokony problème sika ny bois de rose hadala harena goavana be ho an'ny firenena io io zay lasa problème sika satria tsy haisika mijery azy zany hoe tokony ho ampiasaina raha ny fahitanao anazy misy ny zavatra ny sako tamindreo tamin'ny bailleur de fonds tam'izay bailleur de fonds nge no mananomboka manahirana eo fa tsy haisika mijery azy hoe sy azonareo midy io sy azonareo atao an'izao io satria zay fifanarana zay fifanarana atao sika any ka rehefa mifanaraka am'izay sika dia tsy maintsy assumena zay fifanarana zay fa sika afaka miteny zay tsy mila anareo fa jerena io am'fanaovana azy fa efa nisy io a de tataka an'izao ny fomba ifanarana tamin'io eny ary manampy anay aminareo amin'io a harenanay io a dia mba izao ny tiavanay hanaovana azy fa ny fanarahana atao aminareo tantaranay ihany ko azo atao sary zany zany hoe tokony ampiasaina amin'ny ampahany ohatra ny azy gne tadiaviny de hoe tsy simba io fa arovany sady ny akebiazany anatina faritra arovana de azo atao sara ny hoe ho ampitombonay ary io bois de rose io kanefa njato taona ny bois de rose azo ambolena sara io resa be fosiny zany azo ambolena sara io ary misiry sara io ka anjara zany raha manao reboisement tsika zany afaka aminao reboisement sika de afaka mivaritra ohatra ny hazo rehetra io fa ngamo hazo ange hoe hasaly amin'ny palissandre saly amin'ny varongo fa hoe maharitra taona be ny maharitra taona de arahana ohatran'izay io nge tsy laina midy be de be ohatran'ny kininina fa midy raha be de amidy ohatran'ny kininy de sy poids précieux sony izy am'izay fa ny zavatra mahalana masy ny rara lafo de tazomina am'izay izy de arahana arak'izay ohatran'izany koa ny volamena io tsy ny bois de rose any gne volamena harena sika io sy tokony lasa problème sika anay zao ny volamena nefa harena sika misy zavatra sy mandeha am'lohany misy eto amin'ny firenena zay zavatra tokony hasoa lasa olana na atao olana ka tsy misy anjara satria tsy ao anatin'ny ara-dalàna le anavanalizy olana matetika io zany angamba mba amainao fotoana kely fotsiny aho hanazavako amin'io resakana fitirana firenena teny zao ny fomba fijeriny union de azy monsieur Joel izany fitirana firenena zany a de zavatra mila iomanana ary mila traikefa ary mila ekipa zay aloha voalohany indrindra zany resaka fitatana firenena zany a dia resaka politika hiringirina ary mpanao politika no manao azy ary efa miteny mpanao politika ianao miteny politika ianao de misy atoko politika ka izany atoko politika zany de manana programme politika manana stratégie politika
izavatra misy eto am'izao fotoana zao nefa ohatrany sy manaraka an'izay fenitra ilaintanteraka zay raha fahitana anazy sisy tanteraka ka zao zany no tokony ataosika eto manomboka eto zany tsy maintsy miainga asika zany am'le ataoko hoe fondamentaux raha tena ho zao zavatra misy zao hoe tsy maintsy mpanao politika manana rafitra politika manana toko politika manana traikefa politika ary manana ekipa politika manana stratégie politika no mitondra firenena zay no zavatra voalohany ka ao anatin'ny stratégie politika sy safidy politika iny a no mety hanana mahasamihafa azy iana UNDD de zao ny finoanay raha tena hampitovy firenena ity misy fomba fizery goavana be sy maintsy ovana zany eto de lela zaiko teo raha te mpandroso firenena anao dia ny olona alohana mpandrosoana ny olona mandroso no firenena mandroso fa sy arabe ny mandroso raha ianao i olona any fokotany reny tsy mandroso aza mandany andro mandroso amy lafininna le tiany atao fandrosoana ary zany am'le hoe olona mandroso no atao firenena mandroso le olona mandroso zany nge olona mahalala mahay mamaky teny mahay manoratra mahay manisa mahay mivaritra mahay mamokatra zay ny olona mandroso isika tsy zany hoe manana ambimbava mba hampandroso azy satria raha te handroso anao a toerana misy azy zao raha ny vola mety ao amiko lany tsy tody amy faravolana tsy afaka manao zavatra mampandroso ahy ahako raha mba misy ambimbava zany hoe théorie économique hainy rehetra de afaka mba manao ezaka ahako fa ivarenako zany le hoe olona mandroso no firenena mandroso iny aloha tsy azo ialany iny fa aza mieritreritra hoe anao building anao an'izao ah fa le olo natao zay mpandroso azy aloha hain'olo fantatsika ny fomba mpandrosoan'ny olo io fa mbola misy nakiray alohan'izay olona afaka no olona mandroso olona afaka no olona mandroso zany hoe le afaka io zany tsy resaka liberté fotsiny na resaka indépendance fotsiny fa fahafahana miasa fahafahana mivaritra fahafahana mandehandeha fahafahana moka hevitra zay ny mahazava-dehibe le démocratie e satria raha sy afaka anao tsy afaka aeritreritra ny fahasalamanao hoe marefoka ina no ataonao na démocratie ho vitanao raha sy mahay manisa azy ianao na nivaritrana sy ho hainao zay le fahafahana zay afaka physiquement zany matanjaka afaka moralement mahalala tokony atao zay zany no ezaka tokony ataon'ny fanjakana sika rehetra vo amy resaka teleférika vo amy resaka tanamasoandro vo amy resaka miami vo amy resaka chemin de fer ataovy aloha zay ahafaka ny malagasy rairay amy lafiny rehetra ataovy koa zay ahafany malagasy rehetra mandroso zay ny base voalohany zany a miresaka politika raha te mpandroso firenena sika io resaka fahafahana io verenako zay ny mahazava-dehibe nge le décentralisation satria rehefa mikisaka le décentralisation zany tonga tany atokantrano fa tsy mizany amy commune na amy district na amy région zany hoe raha fa mba afaka ny fianakaviana tsirairay manao miatrika ny fiainany vady aman-janany manana zay fahefahany zay izy manana zay zay laina rehetra ahafahany manao an'izay izy ary zay no asa fanjakana mametraka ny laina rehetra hahafahany fianakaviana hahafahany rakotsy rabe miarika ny fiainany sy ny vady aman-janany zay le dikany hoe amboary système de santé io satria io no anjara fanjakana raha marefo ny voaka malagasy marary le tovolahy sika sy sisa sy afaka miasa de sy zatra anjary eto dia ny fanjakana zany manao zay système de santé zay hahafahany olona tsirairay hisabo ny vady aman-janany ny fanjakana zany mametraka sara le système éducatif hahafahany ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany hamaky teny hanoratra ary eo mbola misy tanjona tsirairay koa zay nge le hoe tsy maintsy manana stratégie ary laminasa mazava sara vo mandroso firenena ty aminay UNDD zany tena zava-dehibe eo le programme eo le stratégie sisy fa le méthode le laminasa misy fomba fiteny nge ny hoe lamina no fototra iangany zavatra rehetra l'ordre ny fototra iangany zavatra rehetra ny fampianarana no lakle ny zavatra rehetra zay zany ka ao anatin'io zavatra roa zay lamina sy fampianarana zay misy méthode sy misy ampiarana la méthode est à la base de tout zay ny tsy ataosika am'izao fotoana zao fa tsy mety resaka hoe hanao an'izao mandinitsidina eny ambony eny fotsiny sy misy mizahatra amy lamina eto ontany ohatra ny ty Madagasikara ty zany ny zavatra mbola atao voalohany de ny fametrahana io lamina io
de avy eo sika miditra am'ireo secteur clé lazaina hahafahan'ny olona sirae hanana fahafahana fahalalana ary fahaleovatena mba hanana ny oetomanana rehetra handrosony hampandroso azy farany angamba anatin'iny ty ndray mafinoanay UNDD sako aminao raha an'izao toerana misy any Madagasikara am'izao fotoana zao ilaina firaisan-kina tsy tafavoaketo sika ary zay ny erreur nataon'ny fanjakana ty nataony teo aloha nataona ihany koa tsy misy zany hoe UNDD rery zany hampandroso ty firenena ty zany hoe tokony hisokatra le fitondrana raha fahitanao zay olona mahazo fahefana eo tokony hanana ny fomba rehetra hanana an'le atao hoe mobilisation ny malagasy miainga daholo sika manakavy miesika mandray anjara fiarahana firenena hadisona ny eritreritry hoe ny azo vemarena ampandroso ny firenena ty na ny tia marena ampandroso firenena ty na ny TGV rena ampandroso firenena ty ty firenena ty sy afaka hiala amin'ny fahaserana zao raha sika rehetra zay le union nationale firenena iamanana ty ka mila mpitondra zany sika afaka mampitambatra ny voaka malagasy tsy voatery ho hiditra toko anankiray fa miasa amin'ny sehatra misy azy zay le ataony hoe mobilisation générale sy maintsy miesika daholo ny rasa magnaky zany hoe fanetsehana fa tsy hoe fampihavanana akory le fampihavanana tetika anankiray hatongavana am'izay fa sy io akory ary io sy ataony zalahy io sy zegny ho an'ny professeur Xavier Albert ho anay UNDD ny fampihavanam-pirenena de tetika natao hatongavana amin'ny firaisan-kina-pirenena stratégie zay ny tanjona de efa misy dinana maromaro hatongavana am'izay fa zay tsy vitan'ny professeur Zafy masy izy noho ny tsy fahazahoana azy tsy azon'olona le zegny zao mbola betsaka ny tsy mahazo fampihavanam-pirenena de mampihavana ny Valimana sy Razoel sy Didier Ratsiraka sy zaka no tsy zany ny tena base ny resaka fampihavanam-pirenena io de resaka lalàna ary voalohany am'izany décentralisation ono docteur Joseph tsy hitarinao tsika be tsika asianao lava be fanazanao apetraka any le fanontaniana rehefa mena le fanazavanao de mety hoe be da be ny olona resy lahatra na amin'ny resaka aménagement du territoire ny resaka fitantanana tontolo iainana sy ny sisa fanabeazana ny fametrahana ny rafim-panjakana amin'ny tokony ho izy tiako apetraka aminao docteur Joseph vedre nisy fotoana ny UNDD teo amin'ny fitondrana vao nivoaka tao rinany fandravanana ny révolution socialiste Madagasikara niditra voalohany tamin'ny démocratie inona natokale hoe tsy tanteraka izany zavatra rehetrarehetra resanao zany fanazako anao tao ny atsonako avana be natao ny UNDD ny UNDD nisy tao anatina ny UNDD ny eritreretra hoe vitan'ny UNDD rery manova ty firenena ty zay ny tena valiny ary zaho afaka témoigner zany satria zaho anisan'ny olona ny rahana hanao zay hiara hipetrahany hidirany farimba ao anatin'ny fitondrana hidirany leader fanilo ao anatin'ny fitondrana zany mba hisokatra kokoa le fitondrana tamin'izany fotoana zany tamin'izay fotoana zay ange ny hervelona ny olona tany amin'ny 13 mai nge sy UNDD hervelona Rasalamana salama tegny hervelona Rasalamana roa de nisy ny hervelona Madagasikara iny atsona iny ary io mbola atao tohizana am'izao fotoana zao hoe rehefa misy olona anankiray mahazo vahambahana ao anatin'ny fitondrana de mieritreritra hoe izy hatondra ty firenena ty rery zay ny problème TGV io zao zay ny problème ny HVM koa teo zay ny problème ny team koa teo zay koa ny problème ndrasiraka teo zay ny problème ny UNDD fa rehefa azo ny fanjakana na ilika ny leader fanilo na ilika ny MFM na ilika ny fihonana na ilika ny AKFM zay visivisy zay ny hoe tsy mety zany hoe tsy zaka ny UNDD rery ty firenena ty zay ny tena atsona satria le fanovana sy ny UNDD rery nitarika azy teny amin'ny 13 mai ary tsy mbola izy akory azy de mbola zay ny zavatra misy io fanovana nangatahana tamin'ny 2009 io azadino ny UNDD nitarika an'iny voalohany raha matady tantara sara nareo fa sy ny TGV sy ny avy fa ny UNDD ary afaka aminao témoignage zay zao monsieur Maurice Boranto monsieur Le Casseur zay nitarika voalohany ary zay ngamba niteny tamin'izay fotoana zay sisy niteny nge tamin'ny Ravalomanana nahazo fanjakana fa ny olona namaky voalohany tamin'ny télé sy radio teto faritany docteur Joseph Le Casseur Maurice Boranto Marany Arisy zay no conférence voalohany tamin'ny 2003 sahady tao Fianarantsoa tany Toliara tonga le de avy eo ny mouvance Zafy Albert satria zay ao anaty mouvance sy TGV zany no mouvement 2009 nefa am'izao fotoana zao minazy hoe zay ny tolony azatsona ny tantara tsy zany mihitsy ny zavanisy vakio sara ny tantara
mitarika ny mouvement 2009 nampalaza azy pasteur Andriamanjato docteur Joseph Niondede sy ny tariny ary leader Fanilo fa nasinareo leader hafa le izy noho ny avy eo de indray tantarany ary lasa tany amin'ny tokony ho izy ve le izy zay ny tena marina sy lasa tany amin'ny tokony ho izy zay ny problema io satria nisy ola teto amin'ny firenena nisy antoko teto amin'ny firenena nitaky fanivana hatra amin'ny 72 91 2001 2009 fa voahodina foana le tolom-bahoaka voahodina foana tsy le olona nitaky lasa voahilitra zay olona sy fantatra ho avy aiza no mitondra firenena indray rehefa avy eo io raha saisika mamadika an'io na izavatra atao am'izao fotoana zao ataony ina manarany hery miaradia am'izao fotoana zao ty miara-manoza mitona izy fa io tsy voafeno rehefa avy eo vadika io ary zay raha tonga am'izay stady zay sika hoe le olona io moa nisy niteny teo ny hoe ny olona anao nitolona tona fanjakana zao tsy ro nitolona tsisy nitolonareo ka raha tsy vitasika mametraka zay tolom-bahoaka lay hetetany vahoaka zay mamadika azy ho programa sy ho fitondrana de mbola hanao grisagrisetysika ia loha hevitra farany resantsika docteur Joseph ny resaka fitantanana ny Covid-19 ao anatin'ny 3e vague tanteraka sika am'izao fotoana zao ahoana no mety hoe tokony fomba hitantanana an'io mba tsy teraka fasairana mana Madagasikara ohatra misaotra anao Joel efa nisanao teo ihany fa nisany nandray fanazavana voalohany tao anatin'ny hainao manjery ny tenako tao amin'ny tenainiko tao amin'ny télévision raha vavinareo tao amin'ny Real TV nisany nasaina tao aho nanazava hevitra mikasika an'ity mbola aretina vaovao izy tam'izay nanazava hevitra tao aho ary mbola any zay norona peo any ary nanao noty ho an'ireo namana dokotera namana atao ministère hoe izao le resy ny tokony tantanareo ty satria mba zavatra hay teny ty zavatra nianarana ty resakana maladie infectieuse ity tena nianarasika io ary voafesika raha ny fandehany de zaraina le fanapaha-kevitra zaraina le torohevitra torohevitra tam'izay de mbola valable am'izao fotoana satria fa fantatra ny fandehany io zany hoe misy zavatra tsy fantatra fa ny fandehany amin'ny ankapobeny fa fantatra satria maladie virale io virale maladie virale ohatran'ny grippe ohatran'ny rougeole ohatran'ny rubéole ohatran'ny variole donc efa fatapatatra daholo zany ny zavatra mety hitranga sy ny fivoarana izy io de efa nisy mesure ny io sika voalohany indrindra zany tsy maintsy miara-miaina amin'io sika io tsy azonao sakanana hoe anaovana geste barrière toy izany eo mandeha foana io ary tsy maintsy ho tratran'io daholo sika hoe io tsy maintsy hiara-hiaina amin'io sika le fotoana hiarahana miaina aminy sy ho fantatra fa raha oviana ka izy le mamony be ataonao miara-miaina amina aretina mamony be ohatran'ny virus ihany io fantatra koa fa mamony be eo voalohany fa hiena miandala ny heriny ka samananaina angeo hoe miahantitra koa io ohatran'ny olombelona kely fantatra daholo zany évolution zany fa ny fomba tokony hitantanana azy nongatanao amiko de zavatra telo tokony atao zany voalohany indrindra aloha ohatran'ny maladie virale rehetra vaccine ihany fiarovana amin'io zay aloha zay fa akolohan'ny vaccine misy le heriny tsirairay le hery eo anatin'ny tsirairay rehefa matanjaka anao de fa maharo tena amin'io zay le atao hoe défense immunitaire capital immunitaire anatinao ao zany no tena fiarovana fa amin'ny maha dokotera amin'ny lafin'ny fisaboana de ny vaccine ihany zay zany ndraiky voalohany faharoa ny fomba fiatrenan'io zany tsy mety le hoe aty ambony aty satria io zavatra mandehandeha anatin'ny olona any anatin'ny vahoaka any zany ny fiatrenan'io iny na tonga nanoratra ny hoe amboaro ny CSB1 sika ny CSB2 sy ny CHD any ny fiatrenan'io fa sy fanaovana tanterany tanany ty na famohanana ny CTC ohatra zany raha fahitanao anazy CTC tokony ho izy io sy vahaolana io ho asika aty Afrika satria fantatra ny évolution io aty Afrika fa raha milamina ihany miadana ka raha haisika sara mampiasa ny CSB1 ny CSB2 de asika ataony mizereny io any ny CHD no ampidirana le réanimation le cas mila zany hoe nivon'ny district io nisy district io satria ny aretina inga ireny Madagasikara fa sy eto Antananarivo fotsiny sy eo tanànany Majunga fotsiny fa any amin'ny fokotany any misy daholo any de rehefa misy ny olany de
any ny CSB mandray an-tanana azy de manatory le fomba ampanao rehetra de rehefa mazevazevatra le aretina fa mba fa manomboka mandraidreraky le olona de CSB2 rehefa tena mila réanimation CHD sady voary daholo ny vahoaka malagasy fa sy avakavahana zao fotoana zao gne misy fanavakavahana be ny olona ndray ny vohatra ny mahamasina ihany manana CSTC fa niany toerana lavitra andriana any sy misy de zareo posiny zay ny voalohany faharoa hararoty ny aretina io sy ny fanampiana misy herana zao tontolo zao hampandehana anaraky zay tokony ho izy ny CSB1 sy ny CSB2 ary ny CSD reo angeno tena système ilaina mandeha raha te hikarakara ny système de santé eto Madagasikara anareo sika zany le ny mifototra ny any amin'ny fotony zay le any amin'ny fotony fa tsy hoe anao no mandeha any amin'ny fotony hoe midina any amin'ny fotony de ministra tsy zany mipetraha ambiraonao anao sy lananao fa ampandehany ny any amin'ny fotony ampandehany ny CSB1 ny vola hoentinao any andehanao avion ividiano oxygène na ividiano tensiomètre ho any any folo indraindray adalana be io ary manimba firenena tsy tokony hisaba voalohany aloha mahakivy ny fonctionnaire any ino ma ry fantatra ho any iny ena ola sisy ary fantatra miala vato tsy malala zany fotony zao nga rehefa mandeha any de malala ny fotony ny olona malala ny fotony ny infirmière ny sage-femme ny délégué ny président ny fokotany reny no ampiasa ho anao an'izay ary équipe eo hanaova ny asany zay hainy noho ny hainao manao sini fa sy ny mitazana tensiomètre na ny mijery manao ny monographie masika be ny teniko fa masosotra ny mijery azy zay ny aina isan'andro aloha indrindra am'izao fotoana mitondra masosotra ary makivy no inona ary ty ozy ny ankizy inona ary ty manana vinavina ve ny docteur Joseph dokoteranao hoe mety firy taona eo no mety ho lefitsy kelikely ty Covid-19 ty hoe mba hoe tena zaka ny akamaroan'ny olona raha ny zavatra misy raha zao tontolo zao aloha de fa hita fa efa mitonga amina stadina grippe le izy zao fa kely sisa de fa sahala amin'ny grippe nefa na firenena efa misy vaksiny betsabetsaka mbola be maty docteur Joseph maty Frantsa ohatra zao mbola misy 200 mahery maty isan'andro nefa ny olona vita vaksiny efa betsaka ny zao ange ny olona maty ny aretiny io ny olona marefo na vita vaksiny izy mbola maty io ny olona marefo rehetra zay zany mahasamy hafa ny aretina anankiray ty ange satria le pathogénie le fomba fameliny tia tsy mba mitovy ny variole ho ny hoditra ny vo fa ny azy ny fo sy ny lalan-drano asiny ka raha olona reradreraka de maty ny tokoa fa raha olona matanjaka sy de maty ny sondra efa vita vaksiny ary efa voany indray mandeha ka mbola be de be ny olona marefo any zay ny mahatonga an'io ny any tsy hitovy ny ety amitsika raha pitahaina ange ny afrikana matanjaka be le olona sady mbola tanora ny any ange olona fa 20 taona zany tratrany eo de mampamangy aloha ange sika zay nge no tsy de tokony anairansika gasy amin'io raha isika manao azy satria ny olona marefo anisan'izany be taona sy ny diabetika tena sahirana io mbola misy foana io no mahabe de maty io raha hoy zalara sy lany daholo angamba reo mbola zay vo sisony maty ka aty amitsika tanora sika visy amitsika ny mahatratra 20 taona ny azy any fa karazany ny entre rehetra to 20 taona reo mbola lasibatra daholo reo donc aza zay loatra ny jerena fa ny kasika ty ary important be zay satria raha arakaraky ny fahazahoantsika an'izay no hanaovansika geste na fanapaha-kevitra tsy mamotika firenena fa raha manao copie collé nataon'ireo any io sika de mamotika firenena sika zao nanao teo hoe confinement zany mila zavatra be dia be misy mila mesure d'accompagnement be dia be misy zay sy ananasika na ray sy ananasika ny moyen sy ananasika le comportement ny any nge atao mihiboka andreo de mihiboka daholo izy am'varavarakely eny ataonao ny ampihiboka nosy be ampihiboka ny olona manao mandeha taxi brosy mivezivezy tsy vitasika zany donc tokony lanzailazaina zany resaka confinement iny zay mbola iainasika ny vokatra ny am'izao fotoana zao zay ny ray faharoa ny resaka na oxygène sika tsy mana moyen zany donc mila mesure resina zany inona no atao ary raha mba
hoe misy ola any ambany vohitra any amin'ny resaka CSB1 CSB2 CSD tratra mila zavatra azo atao ange tsy voatery oxygène fotsiny mila tokony so tonga am'izay stade zay zay nataosika zay le prévention ary io angamba mboararotiky any Joël amin'ny resaka Covid amy resaka fahasalamana ny any angatahako ministre de santé satria tegna mpisabo ihany zavatra telo ihany no ataovy zay aloha ary moyen ompelatantsika avitasika zay voalohany indrindra de le ataonay hoe prévention io any amin'ny niveaun'ny CSB1 sy an-dakilasy naovana azy zay no io resaka latrina ohatra resaka fanasana tanana ohatra io zany no andany andro monsieur le ministre io resaka prévention ny faharoa ny resaka éducation sanitaire ny fampianarana ny tena akamaroan'ny aretina mamono ny gasy de resaka avy amin'ny rano avy amin'ny sakafo tsy ilana banque mondiale FMI zany fa ataovy vitasika zany ahoana mba hanana zay toerana rehetrarehetra ahafahana manao éducation sanitaire ataovy anivon'ny fokotany anivon'ny toeram-piasana anivon'ny lakilasy anivon'ny toerana fanaovana sport any de ny fahatelo le ataonay assainissement de base io mety ho lafolafo fa mila structure fotsiny io tsika zany tokony hanana le ataosika BMAS tia isaky ny district na isaky commune azy zay fiany no ataovy aloha fa za mbola mandany andro amin'izany scanner IRM ino mety anakiraha ty centre de prélèvement tsy mbola zany aloha fitao reo telo reo aloha vitasika io de mba fa manana asika afaka milaza aho fitopolo isanjaton'ny problème fahasalamana vitandreo assainissement de base médecine prévention éducation sanitaire ary azonao atao ohatran'izay koa ny fampianarana misy zavatra tsy maintsy atao le fondamentaux ny atao voalohany zany de hoe ampidiry an-dakilasy daholo ny zaza malagasy hahay amaky teny hahay anoratra ary hahay anao calcul manao materimariky zay aloha fa za mbola misahirana zany hanao zavatra hafa zay vitsy zay dia mahay asa fa tsy hoe hanabaka doctorat nefa tsy amokatra mahay asa zay eto amitsika manao soudure tsy misy na ny mamboatra manjaitra tsy misy nafarana avy any Philippines ohatra farana daholo ny soudeur tany projet Ambatovy zara teknika madinidinika ohatran'izany de any amin'ny économie zany misy zavatra sotra nge fa zany fotoana sy ampy monsieur Joël za mba miteny am'zalahy économiste eto amitsika reo ny zara tokony atao aloha de tokony sy hanafatra PPN asika tainy atao toerana daholo ny PPN zay ny économie amiko za mbola be théorie zao hoe ba ataovy aloha hanana asika ny ampy amin'ny PPN amin'ny lafiny rehetra tsy manafatra vary tsy manafatra menaka tsy manafatra siramamy tsy manafatra crayon tsy manafatra satria reo PPN mpianatra no crayon sy ny sita reo tsy manafatra fasika clou momba ny trano tsy manafatra ciment PPN daholo raha mba fa hanafatra asika de mba avion angamba hanafatra asika de automobile angamba encore fa i PPN io azo régler eto Madagasikara io anatin'ny 5 taona tokony tsy fantasosika io fanavarana vary io zany tena atsoina be saingy tsy ampy eto de tsy maintsy manafatra kely vary eto tamin'ny 93 94 za ato amin'ny intérieur tondra dany ohatran'izao tany nizirena ny vary isaky ny district any tsy nanafatra vary ny président Zafy tao anatin'ny mandany tsy nanafatra vary zay nefa fa ny vary era Madagasikara vary Madagasikara no nisy tam'izany ary azo atao zany na izao aleo ny vola fanareo vary za zao vo avy any aminay antalaka misy ny teny monsieur Joël zay zao mbola manamby mbava vary eo an-trano ny trano fianakavianay 20 gony tokatrano ary za mino fa mbola be ohatran'izay ny any manana mbava 20 gony raha amidiko ny ala 20 gony raha ohatra vidinareo ohatra ny vary afaranareo fa tsy amidiko izy satria fa mora ndray zany vary any am'izao fotoana zao tany amin'ny décembre izy milafo novembre izao fa mora de nao zany io de hoe amin'ny atao ndray zany vo amidy be de be ny vary ohatran'izany any fa tsy tafiakatra tsy anao kasika masy tsy mana politika ho an'ny gasy fa bizy ny politika asika de tsy fanomezantsiny moa samy manana safida amiko bizy no fanafarana vary ao fa sy famonjena voaka malagasy eny are efa lasalasa ny fotoana docteur Joseph ameko minitra vitsivitsy ianao
amin'nytinana ny satsika sy hitondranafatra ho an'ny mpanaraka amin'ny fandarana. Ny saotranao la tsy nametraka fanontaniana firy ianao mikasika ny fizerinao ny zavatra misy fizeriko ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Tsy raha nametraka zay anao zao ny valiteny meko anao. Potika ny firenena. Sy anaty hevitra zany. Tarehimarika fotsiny avoakanao. Sy mandroso ny firenena. Tsy tokony hisy ady hevitra zany. Tokony ho ekeny rehetra zany mba hahafahasika manao ny metimety kokoa. Tsy hisy ady hevitra zany satria misy tarehimarika nge zay tsy azo lavina. Taux de croissance io an'ny économiste dia hoe io dia efa zay no izy hoy taux de croissance nao dia zay zany fandrosoanao. Zay ny croissance. Taux de croissance sika nefa dia iba hoy izy ny fotoana zao. Faharoa le indice anankiray tao no IDH. Indice de développement humain sika tsy azo hiadian-kevitra zany. Farany sika. Aorianan'ny Maurice, aorianan'ny Comore, aorianan'ny Seychelles, aorianan'ny Haïti. Donc sisy aza miady hevitra amiko sony sika, aza miady hevitra sony sika hoe mandroso ve sy mandroso. Sy mandroso sika point barre. Miempy sika point barre. Sisy ady hevitra ka aza mandany andro amin'ny le fomba ataonareo hoe manao asa fampandrosoana zay zao. Niary. Fa ny vokany sy mandroso Madagasikara. Io ny tarehimarika maiko anareo. Sy mamokatra sika. Misy ny agriculture manao an'izao sika no. PIB par habitant sika anisan'ny mbany indrindra eran'izao tontolo zao. Mbola ambany an'ny Comore. Ny asika raha sy diso mbola 500 par habitant io ny dollar par habitant ny PIB sika par habitant. Ny an'ny Haïti 600. Tsy firenena mikorotana sy misedra olona. Korotana zay mampalahelo eran'izao tontolo zao. Sika zany mbola mampalahelo no reny. Ka aza miady hevitra sony sika re olona. Sika mpanao politika. Tokony hainga sika hoe tsy mety ny zavatra misy. Io zavatra hitana am'izao fotoana zao hitanareo azy. Ny tarehimarika mampiseho an'izany. Fa ny ady hevitra tokony atao dia hoe ola resy. Ina no atao sika hialana am'izao korotana mahastravina eto amin'ny firenena zao. Ka dia matoky ny mpanao politika mba ho tonga saina am'izay. Sika vahoaka manontolo koa. Satria sika mbola be ady hevitra hoe mandroso hoe sy mandroso hoe manao asa fampandrosoana zay sy tompoko. Sy mandroso sika. Miempy sika. Manao grisagrisy sika. Fa andao samy anaiky ny hoe tsy zao no izy. Fa andao sika hifanometanana hanamboatra ty firenena ty. Hitondra azy amin'ny metimety kokoa. Zavatra sako zany tsy ho ahy, tsy ho anao fa ho an'ny firenena. Firenena sika ty raha sy mandroso dia izao no ato. Ranomaso ohatra ny hitasika any amin'ny radio sy télé any no hiaina avoaka malagasy. Tompona andraikitra am'izay sika mpanao politika. Tompona andraikitra am'izany ny mpitondra am'izao fotoana zao. Tompona andraikitra am'izany ianao monsieur Joël sika intellectuel rehetra. Eny re makasitraka ny docteur Joseph Randremiarsoa ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika voaresakitsika tadolo mikasika fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny saika tsy ampy ny fotoana raha ny tena marina dia makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana isa tokantrano dia mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.